for Madagascar dia ny antony tena nanosika nitrata ato amin'ny Teach for Madagascar dia ny fahatsapako hoe tsy ampy ny miresaka fotsiny dia tsy ampy ny fanakalo-hevitra amin'ny tanora namako fotsiny fa mila tena mirotsaka an-tsehatra mihitsy dia mila tena mitondra zavatra mivaingana ka te hampandroso ny firenena dia nanomboka nitady aho hoe inona ny zavatra azoko atao mifandraiky amin'ny zavatra tiako sady haiko no ahafahako mizaha ny kely nananako azoko tany am-pianarana sy tamin'ny tontolo manodidina anahy dia tamin'izay no nahitako ny Teach for Madagascar dia tsapako hoe nety tamiko ilay satria mampianatra ankizy ny lalana no nataonay dia nitetika asa voalohany nadraisako anjara tato amin'ny Teach for Madagascar dia ny Street Project izay tetika asa natao hanantonana ny ankizy ny lalana izany hoe ankizy mbola tsy nianatra mihitsy na efa tany am-pianarana ihany fa voatery niala dia ny ataonay manantona an'ireny ankizy ireny izay dia mitondra fanabeazana mitondra fahalalana fototra izany hoe mikasika ny fahadiovana mikasika ny fahalalam-pomba mikasika ny fahaizana miteny sy manoratra izany hoe izay tena fahaizana fototra mihitsy dia mikasika ny fanabeazana ny maha-olona azy mihitsy dia tamin'ny vao nanomboka ny Street Project aloha dia somary natahotra sady nanahirana ihany satria tsy fantatro hoe mety ho tsara ve ny fandraisana ankizy anay dia moa voalohany koa no nampianatra dia sady izay koa vao tena nifanerasera tamina ankizy tena avy amin'ny fianakaviana sahirana dia nefa moa amin'ny maha-ankizy ny ankizy dia tsy nisy hafahafa mihitsy fa tonga dia niraisiny zareo tsara izay dia tonga dia nanomboka nampianatra dia tena expérience tsara be tamin'ny fiainako ilay izy satria nahafahako nahita hoe ahoana tokoa fiainan'ireny ankizy ireny dia inona ny zavatra ny olana amin'ny anjady amin'ny isan'andro dia nahafahako nitondra izay mba kely ananako nanampiana an'zareo zavatra tena nafinaritra nandritra n'ilay Street Project dia nahita ny ankizy liana sady nazoto nandray anjara tamin'ny zavatra nikarakarainay dia nieritreretiko hoe antony nahatonga an'izay ngambany satria niezaka izay nitondra ilay izy tao anatin'ny lalao fa tsy ohatrany hoe mampianatra be fotsiny dia nazoto be mihitsy ny ankizy dia nitsapako koa hoe tena mifampizara tokoa izay izany hoe izay sady niezaka nampianatra nitondra zavatra ho an'zareo moa tena nianatra be koa izay tamin'zareo satria ankizy ny lalana manana zavatra be dia be ho zaraina dia ny ankizy ny lalana resahako eto izany dia ilay ankizy hitantsika mangataka eny an-dalana ireny mihitsy izay indraindray ohatra ny efa mahazatra antsika angamba ilay izy dia ohatra ny tsy hitantsika intsony ry zareo naonakainy kilongety no tsy mahay taratasy naonakainy kilongety tsy mahalala lakilasy taratasin'izy ireo dia nitany amboleny niangatin'izy ireo no anoratany eny ny fiainan'izy ireo dia mivelona amin'ny tany ny projet fort inoanina zany dia anisan'ny projet anisan'ny projet efatra izay ataon'ny TFM mandavataona dia arak'izay anaran'izay hoe fort inoanina dia misy activité anankiefatra zany izay zarainy amin'ny ankizy anisan'izany ny anglais misy koa ny tontolo iainana momba ny fahasalamana sy ny fahadiovana ary farany momba ny caractère building na famolavolana ny sainy ankizy mba fantatra tsara ny maha izy azy ny tenany na maha izy azy ny hafa ka ahafany manome lanjan'izany ahatonga azy mbanina afaka manao zavatra ho an'ny firenena
ny projet forinoana zany amin'izao fotoana ankehitriny izao dia fafandroa mitondra aty amin'ny EPP Analamahitsy Ambohipo ary 67 hectares dia araka ny zavatra hitanay zany izay mizara zavatra amin'ny ankizy dia ny ankizy malagasy dia liana ary mazoto tokoa amin'ilay zavatra zaranay azo izany. Tamin'ny novembre 2015 miditra membre tato amin'ny TUF Madagascar efa navita projet anankitelo Street Kids dia Art and Craft dia farany zao forinoana efa navita forinoana teny Ambohipo fa mbola manohy ety Analamahitsy. Ny zavatra hitako ny lesona azo tsoana nandritra ny fotoana nampianarako teny Ambohipo indrindraindrindra dia hitako fa mila fanampiana betsaka ilay ankizy indrindra amin'ny anglais sady tsy ampy kokoa zany ny fomba ny ahaizan'ny anglais satria ny ankizy mianatra amin'ny EPP matetika ray aman-dreny tsy azo atao hoe sahirana be loatra fa tsy dia manana fidiram-bola tsara dia hitako hoe izay ny leso ka misy zavatra ohatra ny thème atao dia tsy maharaka mihitsy ilay ankizy satria tsy maharaka vaovao ny ao an-trano moa zany tsy laza ny zava-misy hita amin'ny vaovao ny tele koa moty ny ankamaroany tsy manana dia izay zao hitako lesoka anankiray satria ny zavatra ampianarintsika dia mahakasika ny fiainana andavanandro ny zava-miseho ohatra ny raha resaka tontolo iainana zao dia zavatra miseho tokony fantatry ny rehetrarehetra. Ny expérience atao hoe tsaiky efa azo dia ny fifankazahoana amin'ireo ankizy ireo niezaka za nandritra ny fampianarana zany nitadidy ny anaran'ny ankizy fa rehefa avy eo tadidy ny anarany dia zahay matetika alohan'ny anomboana kilasy ohatrany dia miresaka dia tena tian'ny ankizy kokoa zany le avy dia anao miantso ny anarany dia miresaka aminy tsy le zavatra atao nefa fa manontany ny fiainana any an-trano dia misy azankizy tena manontany anao akoatran'le fampianarana dia misy ohatrany hoe marary andoha dia ohatrany tena miteny aminao hoe marary ny andoako dia inona ny atao dia anao lasa hoe manome conseil azy. Zay zany ny expérience tena hitako tamin'ity dia zao rehefa ny amin'ny voalohany ankizy ohatrany mbola mandinika anao aloha fa rehefa hitany anao fa mifanakaiky aminy dia manomboka eo amin'izay izy tena mifandray dia na dia mody dia misy tena miaraka aminao eny an-dalana aza mifanena na dia tsy amin'ny fotoana ianarana misy avy dia matadidy dia avy dia miarahaba eny an-dalana. Zay zany fiarahana amin'ny ankizy tadidiny foana zany ianao rehefa amin'ny zavatra nomenao azy atao hoe naharitraritra ny forinoana dia tena misy fifandraisana kokoa tamin'ny ankizy sady izay koa tanjona antsika mifandray fa tsy dia le mizara lesona firy fa le mifandray ahafantarana koa ny olana amin'ireny ankizy ireny satria ny lesona manko tsy mahavoalaza an'ilay olona fa ny olana fa anao kosa afaka manontany azy hoe inona ny iainanao satria amin'ireny ankizy ireny tena misy miaina zavatra sarotra.